بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديرا سيبونا يتفينو أتوتوتيكا اللي نهاري أنزوتو توليزو راتوكا مولا المتيكا تنبونانو كيلي نفاتيكا نفامورفوري mifananatra mifampatsiahy amina lalanty fonona islamo tsika ity. Ny sujet-tsika androany dia betsaka ny magnotany ny zavatra sedrana ankehitriny, zany hoe betsaka magnotany nankaiza ve ny anjara masoandro satria raha tsy zovina fa miakatra andro aman'alina ny vidim-piainana dia betsaka ny mitady an'izany ataotsika hoe ny sakafo zay hoanina izany. Tiako zany mba hampahery namana tsy tapaka izay mieno an'ity fandaharana ity fa mbola misy tokoa ny anjara masoandro, mbola misy tokoa ny fampantenana nataony Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny alalan'ny hadith al-Qudsi izay ivakitsika afaka kelikely. حديث القدسي زي ما نبارا يا ابن آدم لا تخف من فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة لا تنفض. دي كنزن الله سبحانه وتعالى متيني أمني حديث القدسي أنا قرأي أمني ليلني بمنام محمد صلى الله عليه وسلم زي ما نوي أورزنا كولومبيلا ينو أجا متوت aza mitebiteby ianao, aza misy hoe aihay ny fandehanana zany anjara masoandro izany. En tant que ny magasin Allah subhanahu wa ta'ala mbola plein dia na olombelona rehetra maka am'izany magasin zany dia tsy misy mahafoana anazy. Eto zany Allah subhanahu wa ta'ala mila manamarina tsara fa Allah dia nanamboatra atsika ary ny rizikitsika koa, ny anjara masoandro tsika koa dia ampelantanana. Dia tsy tokony hitebiteby atsika, tsy tokony hatahotra atsika fa izy no manome, fa kanefa mila mihetsika kely ianao dia mahazo an'izany ny anjara masoandro izany. Ny hadith al-Quds dia mbola mitohy hoe manamariny fa Allah subhanahu wa ta'ala dia manome garantie atsika hoe tsy maintsy azotsika ny anjara masoandrotsika isanandro isanandro. Allah subhanahu wa ta'ala dia miteny ya ibn Adam khalaqtu kulla shay'in laka fala tata'ab wa khalaqtuka min ajli fala tal'ab. Allah subhanahu wa ta'ala dia miteny namboariko noariko ny zavatra rehetra eto ambony tany dia hoanao. Dikan'izany Allah subhanahu wa ta'ala tsy nanamboatra ny zavatra rehetrarehetra eto ambony tany afa-tsy hoe ho an'ny zanak'olombelona, ary namboariko koa ianao ny zanak'olombelona amin'ny antony Allah subhanahu wa ta'ala ka ianao aza milalao. Allah subhanahu wa ta'ala mila manazava amintsika fa ny zavatra rehetra namboarina eto ambony tany ho antsika olombelona aza mandreratena itsika, ary namboariny koa atsika olombelona handeha hanompo azy ary aza milalao atsika am'izany fanaovana ny fanompoana Allah subhanahu wa ta'ala izany. Mbola mitoy zany le hadith al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala miteny ya ibn Adam li alayka faridatun wa laka alayya rizqun. Allah subhanahu wa ta'ala miteny li alayka faridatun, ianao manana adidy sy amandraikitra, manana devoir ngeza be manoloana Allah subhanahu wa ta'ala, tsy inona izany fa ny fanompoana any Allah subhanahu wa ta'ala. Li alayka faridatun wa laka alayya rizqun, zany hoe ianao manana adidy tokony ataonao amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Rehefa vitanao ny hadidinao io dia tadidiko tsara fa ao ny anjara masoandronao miandry anao. لي عليك فريضة ولك علي رزق وإن خالفتني في فريضتي ولا أخالفك في رزقك. الله سبحانه وتعالى dia manambara tsara fa ianao dia namboariko
zanak'olombelona dia manana adidy, manana mission tokony hataonao eto ambony tany, tsy inona izany fa hanompo Allah. Ary adidina Allah subhanahu wa ta'ala aminao koa dia hanome anao ny anjara masoandronao. Fakanefa kosa nambarany Allah subhanahu wa ta'ala, nizaniza olo mitsipaka amin'io zay adidina apetrako aminazy io, dia teneny Allah subhanahu wa ta'ala, tsy misy andro dia izaho ivadika amle riziky zay efa nisoratako omeko azy. Izany hoe ny rizikinao, ny anjara masoandronao, ny isanandro dia efa nideteye, efa voasoratra izany, dia mietsika kely fotsiny anao dia mahazo an'izany. Araka an'le voalazantsika tany aloha, fa la tatahamo anao za mandreratena, mandeha hatsy, mandeha roa, mamono tena, dia mitady an'izany riziky izany, fa miboaka anao dia araka nambarany arabo, khudhi al-asbab wa tawakkal ala Allah. Makanareo karazany hoe cause, makanareo ny antoantony fa Allah subhanahu wa ta'ala dia hanomenareo, dia ankino amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ny tavananareo rehetra. Ny amaranatsika ny hadith al-Qudsi satria lava be zany izy io, dia izy miteny ya ibn Adam ana la ansa man asani fa kayfa ansa man ata'ani. Allah subhanahu wa ta'ala dia manambaratsika tsara, zao nambarany dia tsy manadino mandefa le riziky, ny barakady amle olona zay manota, zay olona miopefy amin'ny fiainana eto ambony tany, dia za tsy manadino izy ireo mandefa ny anjara masoandro izy ireo. Fa fomba ona zao anadino le olona zay manatanteraka ny fanompona, manatanteraka karazany asa soa maro. Za tsy manadino olona reny, karakory za anadino ny olona anankiray manompo ay. Manamarina zany ny teniny tendranahary agnatin'ny Qur'an ao amin'ny lelan'ny Ibrahim alayhi salatu wassalam, dia ndre andro Ibrahim alayhi salatu wassalam tao Lamek zany izy mba nanandra tantanana izy nangataka ho an'ny vahoakany Lameky, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ibrahim dia nangataka anjara masoandro, karazana nangataka fahasoavana be dia be ho an'ny vahoakany Lameky, dia nipresizeny tsara man amana billahi wal yawmil akhir, zay mino Allah ary mino ny andro farany, omeo anjara masoandro izy ireo. Inna valiny Allah subhanahu wa ta'ala tam'izany fotoana izany, qala wa man kafara, na olona pikomy, na olona tsy mino zanahary, na olona manota, mbola mahazo tandisiky ianao zay manao asa soa manompo Allah, dia anao tsy adiny Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tsy manadino olona manota azy, fomba manahoana izy hanadino ny olona zay manompo azy. Amaranatsika izy dia araka le teny manampaizina sasany, izy io zany tsy hadiso al-Qudsi fa hoe karaha Allah subhanahu wa ta'ala mila manome exemple, ana la ansa man qala rabbukum al-a'la fa kayfa ansa man qala subhana rabbiyal a'la. Zany hoe Allah subhanahu wa ta'ala izy tsy nanadino zay olona nasay ny teny hoe fa izao ny tompo ny tokony tompoina, izany tompo tokony tompoina, tompo avo zay tsy toa. Zany hoe Firaona zany ny teny an'izany, nefa mbola navotany Allah subhanahu wa ta'ala izy tamin'ny ranomasina mena, dia navoaka ny vatany hatramizao nde hitatsika ny vatany. Fa Allah subhanahu wa ta'ala karaha ty teny hoe ana la ansa man qala rabbukum al-a'la fa kayfa ansa man qala subhana rabbiyal a'la. Za tsy nanadino le olo ny teny hoe fa izy no tompo tokony tompoina, karakory ataoko hanadino le olona miteny subhana rabbiyal a'la, hoe tera sy doka ho an'i Allah subhanahu wa ta'ala zay avo indrindra. Rahalahy sy anabavy ajaina agnatin'ny fonona Islamo, ny afatra tsika dia ny rizikitsika rehetra, ny anjara masoandrotsika rehetra
dia efa voasoratra any amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Tsy misy mahafantatra an'izany fa Allah subhanahu wa ta'ala dia miteny agnatin'ny Qur'an, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sanahary tsy manampy olona zay tsy manampy tenany, dia mivoaka kely ianao dia maka karazany cause antoantony miasa ianao miaraka amin'ny doa izany. Allah manome facilité amitsika inshallah ta'ala, tsika ahazo zay tandrifatsika ary asin'ny Allah subhanahu wa ta'ala barakaty sy ny fahasoavana zay zavatra rehetrarehetra omenatsika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.